raisiko fifaliana hatrany ry mpiainamako no miaraka amintsika anoho ilay loha hevitra omaly isika hoe ny fitiavana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Androany isika dia ilay loha hevitra faharoa, ny fitiavana, ny tena fitiavana dia mananatra araka ny tenin'Andriamanitra. Mialohany andreantsika izany dia mbola hivavaka isika. Ray malalo, andray ny teninao izahay, iaino ny teninao izahay, ny fananao ane, arotsaka ao mivatravatra any amin'isa tokantrano amin'ireo rehetra izay manaraka izao fandarana izao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny fitiavana dia mananatra araka ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ity hoe mananatra araka ny tenin'Andriamanitra ity zany dia izao: aza tena ratsy sy ozina no entinao mananatra ny zanakao fa tenin'Andriamanitra. Aza ny fahaizan'olombelona no entinao mananatra ny namana fa ny tenin'Andriamanitra. Noho izany mila mamaky sy manana ny tenin'Andriamanitra isika, antsoina hoe ho bagage hoenti mananatra ny hafa. Izany no amporisiany tenin'Andriamanitra amintsika. Ao amin'ny ohabolana toko fahaenina, ohabolana toko fahaenina dia ny andininy fahaenina dia manome anatra ho antsika ny ohabolana. Ohabolana toko fahaenina dia ny andininy fahaenina, izao no ambarany: mandehana any amin'ny vitsika ry malaina, dinio ny fanaony dia ahoana ozy izy? Ka mba endre. Dinio ny fanaony ka mba endre. Ahoana? Jereo anie ny vitsika biby kely, fa izao mazoto misaina ny vitsika. Ianao ty ka mivelona tsy mety, tsy misy ilana azy. Indraindray zany ny fomba firesakintsika ao atokantrano, ka mibetenda, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany fiteny zany ry hava-malala, fa mila mandinika tsara isika. Ambony noho ny vitsika ianao izay miteny ray aman-dreny, ry namako izay maheno izao tenin'Andriamanitra izao. Namboarin'Andriamanitra ho tsara noho ny biby isika, fa raha kamo ianao dia ambany noho ny vitsika. Raha kamo isika dia ambany noho ny vitsika. Izany no zava-misy rehefa mandinika ny soratra masina isika. Raha zatra mandainga sanatria ohatra ny vadinao sy ny zanakao, dia ao ka anarina fa tsy hoe aleo mifanena amin'ny mpamosavy toy izay mifanena amin'ny mpandainga. Tsy izany, tsy tenin'Andriamanitra izany ry hava-malala. Tsy izany ny fananarana kristianina, fa izao tenin'Andriamanitra no fananarana azy ireo. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ary ny mpandainga rehetra dia tsy anana ny anjarany ao anaty farimy rehetra fo sy solofara, anana ny anjarany. Zany ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hoe aleo mifanena amin'ny mpandainga toy izay aleo mifanena amin'ny mpamosavy toy izay mifanena amin'ny mpandainga. Tsy te ho any amin'ny farimy rehetra fo ao ianao dia aza mandainga itsony, manomboka izao. Izay no resahan'ny tenin'Andriamanitra ry hava-malala. Ny fahatelo farany, ny fitiavana dia mitaky anao tsy hanisy ratsy ny hafa. Ny fitiavana dia mitaky anao tsy hanisy ratsy ny hafa. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny hafa, koa dia ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Ny fitiavana, raha tena tianao, raha tena tianao ny mpitondra, raha tena tianao ny rahalahy sy anadasy ny mpiray tapo sy ny sisa, dia tsy asiana ratsy izy ireny. Manoratra ho an'ny kristianina ny Roma eto i Paoly apôstôly, rehefa miresaka an'izany mahakasika ny fitondrana tena mahamendrika ny kristianina. Ary eo amin'ny andininy fahavalo sy fahafolo ao amin'ny Romanina io dia miresaka manokana momba ny fitiavana izy. Dia izy hoe ny tena fitiavana dia tsy manisy ratsy ny namana, mitady izay aso ny hafa, mila mametraka fanontaniana mandrakariva izy hoe mety hanafotoana ny hafa ve ny teny elokin'ny vavako, ary mety hahatezitra ny manodidina ve ny fihetsika ataoko rehefa manatanteraka izao. Ny kristianina manam-pitiavana zany dia tsy mietrehitra fotsiny ny tenany, fa mietrehitra indrindra ihany koa ny hafa izy ireo. Tena zava-pady ho an'ny kristianina manam-pitiavana zany hoe anisy ratsy ny hafa izany. Indraindray ireto ny zava-misy zay hita. Ohatra ane zany hoe nanala zaza hono ny zanaka membre anankiray na zanaky ny kristianina anankiray,
dia na ohatra hoe landrakoto ny ohatra hoe tao resaka fitantanam-bola, dia izao alaina baraka izy ireo. Fa izany ve ny resahan'ny soratra masina? Ny soratra masina dia miresaka amintsika, fa izao anarina amin'ny soratra masina izy ireo. Dininy olona maro amin'ny atsipiriany ihany koa ry hava-malala ny fiainan'ny tompon'andraikitra. Ho antsika tompon'andraikitra tokony ho modely tsara isika amin'ireo olona izay tarititsika ireo, ary ny fanomezantsika modely ratsy azy ireo dia mitondra fanafitoinana. Eny mety hampihemitra azy mihitsy aza izany ka hitandrina tsara isika mpitarika, nizaniza mpitarika, ny mpitarika rehetra dia resahana an'izany daholo ny kristianina rehetra ao anatin'izany. Mety tsy mamelaka te hamaina mivantana ny hafa ianao, mety tsy manompa mivantana ianao, mety tsy manaraty mivantana ianao, fa tsarovy fa ny fanomezana modely ratsy ho an'ny hafa manoatra noho ny felaka te hamaina izany, manoatra noho ny opa izany, manoatra noho ny fanaratsiana izany, mampihemitra ny hafa izany rehetra izany. Ry hava-malala, amarana ny teniko ao ary teaneo fankasitrahana anao sahady izay nanaraka ity fandaharana ity. Aoka hitandrina amin'ny teny alokin'ny vava isika tsiraray avy amin'ny fihetsika ao, amin'ny fitondrantenanao, aoka ho tandremana tsara izany. Ny hoe mahay manavaka ny fitiavana araka ny sitrapon'Andriamanitra izany, dia mitaka ianao anambara amin'ny namanao ny fahadisoany, ananatra amin'ny tenin'Andriamanitra, ary tsy anisy ratsy ny hafa intsony izao senao manomboka androany. Ny teny izay amaranako izao fampaherezana izao amin'ny Romanina 7:10 dia ny 10:10. Romanina 7:10 dia eo amin'ny 10:10 dia hozy izy hoe ny fitiavana tsy manisy ratsy ny hafa, koa dia ny fitiavana no fahatanterahany lalàna. Ry hava-malala, iriko androany mba ho kristianina feno fitiavana ane, ny kristianina rehetra izay manaraka ity fandarana ity, ho kristianina izay andray lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ho kristianina izay ayananatra ny ankohonany, ka ho feno fitiavana izao senao amin'ny toerana rehetra izay misy antsika tsiraray avy. Tiako androany ny vavaka ho atsika, satria zava-dehibe loatra ity loha-hevitra momba ny fitiavana ity, ka izany fitiavana izany ene anjaka ao am-po, ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny fiangonana, any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika tsiraray avy. Ivavaka isika. Ray malalo misaotra ny amin'ny teninao, zava-dehibe loatra aminay ny fitiavana. Rayo aoreno ao am-ponay izany fitiavana izany, aoreno ao amin'ny fiangonana misy anay izany fitiavana izany, aoreno ao an-tokantrano tompo izany fitiavana izany. Hoentinay manatanteraka ny asanao, hoentinay miaina ao fiarahamonina izay apetraka ao aminay. Ray malalo, mino izay fa ny teninao dia ho zava-dehibe aminay manomboka izao, ka dia irinay ary izany vavaka izany mba ho tanterahanao eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.